dia faly miarabanao ndray tratrizao fotoana izao zay arahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra mba hitombotsika amin'ny fahalalana any Kristy. Zava-dehibe loatra manko ry havana, zany hoe mitombo amin'ny fahalalana any Kristy zany. Ary isika rehetra dia miara-miaiky sy miara-manaiky fa arakaraka ny fahalalantsika any Kristy no ampitombo koa ny finoantsika azy. Anio sika dia andinika iray amin'ny mahazava-dehibe ny fahalalana any Kristy satria ady hevitra be manerana izao tontolo izao ny amin'io Jesosy Tompo io, ka indrindra ny amin'ny hoe maha-Andriamanitra azy. Ka anio sika dia hijery eo amin'ny soratra masina, nefa alohan'izany dia mbola hiara-mivavaka aleo sika. Misaotranao zahay ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra no nanomezanao anay indray izao fotoana izao, azaonay miaino ny teninao, miaino ny fampianarana avy aminao, ary misaotranao zay no ny anananay ny teninao sy hisiany zao fiasana eo am-pelantananao zao, mba hoentinao mampianatra anay naizanaiza toerana misy anay ka afaka mandray izao onjam-peo izao zahay. Ary misaotranao no ny fisiny zany onjam-peo zany sy ireo mpanomponao zay ampiasainao hampita izany amin'ny alalan'ny teknika eo am-pelantanany. Angatanay aminao Tompo izao teninao zay horaisinay izao, dia tondra fahazavan-tsainao anay indray hoentinay miatrika ny taona misy anay ankehitriny. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Efa niarahantsika nandinika na makafaka tao amin'ny soratra masina izay maha Andriamanitra an Jesosy, ary tsy ilaina intsony ny amerena izany eto, fa raha ohatra ka tianao ny ahazo izany, ohatra hoe mangetaeta ianao ny ahazo ny porofony maha-Andriamanitra an Jesosy, dia azonao atao ny manoratra aty amin'ny fikambana ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Fa anio satria mino isika fa Andriamanitra izy, dia andinika ireo toetra vitsivitsy lehibe zay tsara ho fantatsika ny amin'izany maha-Andriamanitra an Jesosy zany, sy zay tokony ho vokatra zany fahafantarantsika ny toetra maha-Andriamanitra an Jesosy zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny antony manko dia satria zao, na ohatra aza moa fantatrao fa dokotera rakoto, dokotera izy, nefa tsy misy fiatraikany aminao akory izany fahafantaranao ny maha-dokotera azy zany, dia tsy misy vokany aminao anie zany ny alalanao hoe dokotera rakoto fa ny fahafantaranao an rakoto dokotera ka fifandraisanao aminy dia hahatonga anao hitondra ny marary makany aminy, hahatonga anao raha marary anao dia mandeha makany aminy, ka ny fahalalanao ny maha-dokotera azy dia misy fiatraikany eo amin'ny fifandraisanao aminy. Ny fahafantaranao ny maha-Andriamanitra an Jesosy ary dia tokony hisy fiantraikany eo amin'ny fiainanao. Amin'izany maha-Andriamanitra azy zany anefa dia tsara ihany ny alalanao tahaka ny alalanao hoe dokotera rakoto. Ny maha-Andriamanitra an Jesosy ary dia iray amin'ny tokony hafantaranao azy dia ny amin'ny maha tsy toa azy. Andriamanitra manko raha nanambara ny tenany izy ao amin'ny Genesis 17:1 dia izao ny filazany ny amin'ny tenany hoe izaho no Andriamanitra tsy toha, teniny tamin'ny Abrahama zany. Naveriny tamin'ny Jakobo zany ao amin'ny Genesis 19:1 hoe izaho no Andriamanitra tsy toha. Raha nanova ny anaran'i Jakoba hanjary Israely izy. Ny hevitry ny hoe Andriamanitra tsy toha nefa dia Andriamanitra manana ny hery rehetra, afaka manao ny zavatra rehetra, manana ny fahefana rehetra, ary izany Andriamanitra tsy toha izany no mahatonga antsika koa hino fa ilay Andriamanitra tsy toha io dia nanome zany toetra zany tio an Jesosy Tompo. Tsy toha ihany tio io Jesosy io, fa ahoana ary ny mahatsy toa azy, manana ny hery amin'ny zavatra rehetra izy, no porifoiny zany raha teto tany izy. Fa Jesosy Tompo dia manana ny fahefana amin'ny ranomasina sy ny rivotra. Tadidintsika ny tantara raha nandeha samboka ely niaraka tamin'ny mpianatra izy,
ka trasiny tafio-drivotra ny sambokely dia mazava loatra fa rehefa nifoazin'ny mpianatra izy dia niteny tamin'ny rivotra sy ny rano hoe mangina mitsahara, ary zany fahefany zany ny mahatsitoha azy raha nanoloana ny fahafatesana izy. Iarahantsika ny mahita ny tantara maro amin'ny soratra masinao, ny nananganan'ny tompo ny zanaky Jairo tamin'ny maty, ny nananganan'ny tompo any Lazarosy tamin'ny maty, zany hoe manana fahefana hatramin'ny fahafatesana izy, ary zany fahefana zany dia manam-porofo ny mahatsitoha azy. Ary moa tsy mahagaga atsika ve zany tenin'ny raim-bava izany dia manangana ny maty, manam-porofo fa Andriamanitra tsitoha, tsy refesy mandidy, manana ny fahefana na amin'ny zavaboary nataony zany dia ny rivotra sy ny rano, na amin'ny fahafatesana azy izay tsy inona akory fa vokatry ny ozina nahazo any Adamasiva fa izay. Ary noho izany ry havana, amin'izany Jesosy Kristy Andriamanitra tsitohan Jesosy zany dia mahatonga antsika hanana toky, tsy isalasala ny aminy, tsy isalasala ny angataka na inona aminy, satria ananany fahefana avokoa izao rehetra zao. Ary moa tsy nilazainy ve ny hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ary noho izany manomboka hatramin'izao, raha misy mitady hampiditra ao aminao fisalasalana ny amin'ny herin'i Jesosy Tompo, heriny hiteny amin'ny zavatra rehetra, hanova raha ilainy zany, hamorona raha ilainy zany, hibaiko raha ilainy zany, azony Tompo atao avokoa izany rehetra zany, satria Jesosy Kristy lay Andriamanitra tonga nofo dia Andriamanitra tsitoha, manana ny hery rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ary raha izany moa no atoninao, raha izany olona manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany zany no atoninao, de tokony tsy hisalasala ianao hangataka zay ilainao, zay irinao, fa moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'i Jehova va. Satria Andriamanitra tsitoha io Jesosy io, de tsy tokony hisalasala koa ianao hangataka aminy zay mahatery ny fonao, satria ny zavatra rehetra dia hainy atao, satria Andriamanitra tsitoha izy. Misy zavatra anankiray koa nefa zay tokony ho fantatsika, dia Andriamanitra raha mamaky ny amin'ny Salamo 5:30 sika, ny Salamo 5:30 dia ahitantsika ny toetran'Andriamanitra, ilay Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra. Izany no hitatsika ao amin'ny Salamo 5:30 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Jehova, efa nandinika ianao ka mahalala, ianao ny mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinikao ny toetro na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehova o. Manodidina eo voko sy eo anatrehako ianao, ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga loatra zany eny avo indrindra ka tsy tratro. Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra, nefa hitantsika tao amin'ny Jesosy Tompo koa io, zay mahafantatra nadiny ao anatin'ny fon'ny olombelona azy. Raha namela eloka ilay marary ny paralisisa Jesosy ka nanao hoe anaka voavela ny eloko ao, de nieritreritra tao am-pony ny fariseo sy ny mpanora-dalàna hoe miteny ratsy le ty, iza ny mahay mamela eloka fa tsy Andriamanitra, na dia tao aneritreriny ihany aza izany. De hoy Jesosy taminy, maninona nareo ny mieritreritra zany eo am-ponareo? Tsisy miafina amin'i Jesosy avokoa zay ataonao na izay eritreretinao. Ary izany no mampifaly ny fontsika hoe fantatry ny tompo ny eritreritro, fantany ny eritreritrao, fantatry ny eo am-pondrano, iny olona mankahalanao iny, iny olona tsy tianao iny, iny olona mieritreri-dratsy hanao ratsy anao iny. Fantatry Jesosy ene zany, fantany zany. Ianao koa nefa ny eritreritrao
na ompandriana azy na de tsy avoakanao namin'izana amin'izy azy fantatry ny tompo zany mahalala ny zavatra rehetra Jesosy tompo na dia ny ao am-ponao tsy miloka azy ary izany de miteraka fomba fiainana vaovao aminao mahatonga anao raha mieritreritra ianao hoe fantatry Jesosy daholo anie zany eritreretiko zany fantany daholo zany ao am-poko zany ary homenatra ianao raha mitady heritreri-dratsy olona na mitady anisy ratsy olona kanefa ianao milaza fa manaraka an' Jesosy de homenatra ianao ndray mandeha ary havana de niakatra tao amin'ny toerana avo anankiray ary trano ny akarako io de mitazana ny ery ambany ery misy olona mivorivory eo miresaka to zavatra fenipenina ny zavatra lazainy to zavatra to ifampibitsibitsina de ozy anakapo hoe ireo olona ireo manko zao de tsy mieritreritra kory hoe aty ambony ety no mijery azy so ihany fa tsy reko ny zavatra lazainy fa ny an' Jesosy kosa na konokononinao tahaka ninona aza fantany eneny ao anatin'ny fonao ao fantany zay eritreretinao ary zany angamba na tonga ny taolo razantsika mieritreritra momba n'Andriamanitra moa izy de ny hoe azany loasa mangina ny jerena fa Andriamanitra ao tapon'ny loha zay mahalala na de ny zava-miafiny ao am-ponao azy ary noho izany raha kristianina ianao no manaraka zao fampianarana izao ny fahafantaranao an' Jesosy Kristy ho Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra dia tokony hampieritreritra anao ny am'izay zavatra kasainao atao mifanaraka amin'ny tompo ve amin'ny hevitry ny tompo ve zany eritreritra izany na de eritreritra fotsiny ihany aza raha vao fantatrao fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo de roa iala tao zany aza vela anapaka ao an'eritreritra ao akory zany eto manko de tsara ihany ny milaza amitsika fa ny fakapanahy de tonga ao anaty amin'ny alalan'ny eritreritra zay teraka amin'ny zavatra hita maso zany na amin'ny zavatra tsapain'ny tanany zany ny fitsiriritana zay mety ho tonga ao aminao de tsy azo lazaina vetrany hoe fa ho tana fa rehefa nitsiriritra ianao ka tena nanaiky zany na de eritreritra ho vonina anatanteraka aza de ho ny tompo hoe raha misy mijery vehivavika efa mikasa sahady hila azy de efa nijangajanga tamin'ny tampony sahady efa fantatry ny tompo sahady zany saingy zao tsy azonao rarana tsy hijery vehivavy ny masonao fa raha ianao kosa mikasa dia efa nijangajanga tamin'ny tampony sahady ianao raha izany misy ary zay ny hoe manoera ny devoly mety ho tonga makafanahanao ny devoly mety tonga ao an-tsainao izy mety manakorotana izy mety tonga hakafanahanao izy ny fakapanaha nefa de tsy mbola fa hotana akory fa lay fakapanaha zay ekenao fa zany tokoa arika de mivonina ianao anatanteraka azy izay dia efa hitan'ny tompo zay na de tsy nivoaka teo ambavanao azy ary anjarany tsirairay avy ny mandiny tena ny amaha Kristy Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra an' Jesosy tompo ary satria ny fahadiovana ny fandehana ny fahadiovana eo anatreny zany ny zavatra te diavin'ny tompo aoka ao masina reo satria masina aoka ao masina na de ny eritreritra ao tsy miloka azy mainka moa fa ny zavatra zay atao ety ivelany no zany ary havana satria mahalala ny zava-miafina rehetra mahalala ny zavatra rehetra Jesosy tompo dia tokony handiny tena ianao am'izay zavatra ataonao na de ny ao amin'ny miafina indrindra azy fa tsy misy tsy fantatry ny tompo izany asa ny fampiry any namerimberina ny hoe ao anaty misasakalilao ianao mety eo ambony vato mainty kanefa na de ny eritreritrao ao anaty sasakalila eo ambony vato mainty aza de fantatry ny tompo izany ko raha mahalala ny zavatra rehetra tahaka izany Jesosy de tokony hanao ahoana aho amin'ny fitondran-tenako amin'ny fahamasinana eo anatrehany ny anankiray koa toetra n'Andriamanitra raha jerentsika ihany salamy fahasivy amin'ny tempolo amby zato ihany dia manerana izao rehetra izao lay Andriamanitra aiza ny ialako amin'ny fanahinao
aiza nao nitsirakotsy eo anatrehanao, na de miakatra any an-danitra azaho de any ianao, na de manao ny fiaina tsy hita ho fandriko azaho de indro any ianao, na de maka ny elatry ny maraina azaho mba hitoetra any amin'ny paran'ny ranomasina de mbola entiny ny tananao ihany aho na ady izany aza, sy azony ny tananao ankavanana. Ary na de hoy zaho aza aoka ny maizina anaronahy, ary aoka ny mazava manodidina aho tonga aizina, tsia fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina de mazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Aiza no elako tsy eo anatrehanao, manerana izao rehetra izao manko Andriamanitra, fanahy izy ka manerana izao rehetra izao. Zao koa nefa ny tenin'i Jesosy, manamarina fa manerana izao rehetra izao izy. Na aiza no angonany roanatelo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ny manerana izao rehetra izao ny omnipresent, de tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery. Jesosy tompo amin'ny mahandriamanitra azy de manerina izao rehetra izao izy. Ary eto aho de lasa eritreritra ihany, misy fampianarana manko hoe ka zay ene tsy mivavaka amin'ny olo-masina fa mangataka azy. Mangataka azy ahoana ary? Mangataka azy ahoana? Raha miresaka amin'ny Jesosy aho, na aiza misy ahy, de izy no ny teny hoe na aiza no angonany roanatelo amin'ny anarako de eo afovoany aho. Omnipresent izy zany, satria Andriamanitra raha teo izy. Fa raha ohatra kosa ka hoe hangataka amin'olona, olombelona maty tahaka ahy, maty tahaka andry Abrahama, maty tahaka andry Davida, marina fa any amin'ny tompo izy, fa tsy misy mihitsy porofo ara-tsoratra masina manambara amiko fa azoko atao ny miresaka aminy na mangataka aminy, fa fandrarana aza no hitako. Tsy azo atao ny miresaka amin'ny maty, fandrarana aza no hitako ao amin'ny soratra masina ao. Ary zany no tsy maintsy andiniantsika tsara ny hoe raha hangataka na amin'iza na amin'iza aho de tsy maintsy azoko antoka aloha ny hoe henony ve aho raha mangataka aminy, henony ve aho. Averiko indray fa raha te handefa telefonina manolo ianao kanefa tsy azonao antoka hoe le olona zao, allo tsisy mamaly, ajanonao ane le izy. Ary de eo sika ny tokony handinika tsara ny amin'ny hoe lay ivavahako tena mandre ave izy, ary moeken'Andriamanitra ve ny ivavahako aminy. Satria raha ohatra ka hivavaka aminy aho de manjary manao azo Andriamanitra ne aho zany, ary eken'Andriamanitra ve ny isin'ny andriamanitra hafa eo amin'ny fiainako, kanefa izy ny laza hoe aza manana andriamanitra hafa fa izaho ihany. Eken'Andriamanitra ve zany? Ary de tokony andinika isika mba hifanaraka am'izay ambarany soratra masina ny zavatra izay inontsika sy atitra teritsika ka ampianaritsika ny hafa. Fa marina fa ny zavatra anankiray izay inon'ny sasany ihany koa ny hoe niakatra velona any an-danitra Maria, nefa gaga ry havana satria raha nandalo tany Jerosalema aho dia ao ny fasan'ny Maria, mbola ao ny fasany eo mifanakaiky amin'ny fasana misy ny fasan'ny Davida, ka de gaga ihany aho raha ohatra ka hoe niakatra velona any an-danitra izy, sady tsy hitako amin'ny baiboly teo moa zany. Kanefa na niakatra velona any an-danitra azy izy, tahaka ny Eli, everiko fa tokony hodinina ihany ho fatarina marina ny hoe moa na niakatra velona any an-danitra azy izy, eken'Andriamanitra ve ny ivavahako amin'ny Enoka. Fa Enoka koa de tsy hita, nentin'Andriamanitra izy io ny voasoratra. Eli koa nentina niakatra any an-danitra, niakatra velona tamin'ny kalesy afo izy, nefa hataoko Andriamanitra ve izy? Araka ny soratra masina ry havana, Jehovah Andriamanitra ao ihany ny akofanao, ary izy ery ihany no tompoinao. Ko satria Jesosy dia Andriamanitra, dia noho izany mahalala ny zavatra rehetra izy, ary azoko atao ny mivavaka aminy sy mekoka aminy naiza aho, satria efa nambarany raha teo zany. Fa ny anankiray koa, ny amin'io Jesosy io dia mandrak'izay izy,
zaho zay izy atrzay ko mandrak'izay ho Jehova, raha nyteny tamin'ny Mosesy izy ka naniraka ny Mosesy ho any Egipta hanafaka ny zanak'Israely. Nefa koa Isaia mpaminany, raha nanonany izy ny amin'ny avian'i Jesosy Tompo dia nilaza ny anarany atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery rainy mandrak'izay. Ary raha nanoratra ny Hebreo, ny mpanoratra ny Hebreo amin'ny toko 7:9 dia nanizingizina hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly sy anio ary mandrak'izay, éternel Jesosy. Ary noho izany azonao antoka ny mandrak'izay nao rehefa manana ny Kristy ianao, satria manana le mandrak'izay ianao. Raha izany rehetra zany ary no toetra ny Jesosy Tompo amin'ny Mahandriamanitra azy, dia inona no mety ho vokatra zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny maha-kristianina antsika? Ny ray voalohany dia zao: tokony ho feny fanajana azy sika. Nambaran'ny raha teo hoe zay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray, ao amin'ny Jaona toko 5:7-20. Ny anankiray koa dia tokony hino azy sika. Izao ny teniny tamin'ny mpianatra: minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Izany hoe raha milaza fa mino an'Andriamanitra ianareo nefa tsy mino ahy, dia tsy mino an'Andriamanitra zany ianareo. Zay tsy manaja an'Andriamanitra ny zanaka dia tsy manaja ny ray. Zay tsy mino an Jesosy dia tsy mino an'Andriamanitra. Minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ny anankiray koa dia zao: tsy tokony hampisalasalanao ny mivavaka aminy. Ny mivavaka amin'ny zavatra hafa na olona hafa dia tokony hampisalasalanao, fa raha ny mivavaka amin'ny Jesosy kosa, satria Andriamanitra izy, dia tsy tokony hampisalasalanao. Ary moa Stefanina ve, raha antorahan'ny olona vato izy, tsy nivavaka tamin'i Jesosy hoe: ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko, Tompo aza tao eliny ane zao ohatry zao. Nangataka amin'ny Tompo aho, hoy Paoly. Zany hoe tena azonao ivavahana raha mangataka zavatra amika amin'ny anarako nareo dia ho tonga aminareo zany. Tsy tokony hisalasala ianao hivavaka amin'i Jesosy, satria Andriamanitra raha teo izy. Ny manaraka ihany koa zao: izy rery ihany no tokony ekofanao. Jehova Andriamanitra ao no ekofanao ary izy rery ihany no tomponao. Teny loka teo ambavan'i Jesosy Tompo zany. Kanefa ny Hebreo toko 1:5 dia manambara ihany koa fa lay zanaka dia ekofana. Izy koa no andohalehan'ny lohalika rehetra. Tokony andohalika amin'i Jesosy ny olona, tsy tokony andohalika eo anatrehan'ny olombelona ny olona, fa andohalika eo anatrehan'i Jesosy. Eto nefa dia misy zavatra anankiray izay tokony ho fantatra. Nahoana moa raha andray nitsodrano ny olona no asaina mandohalitra izy rehefa ho tsofin'ny rano? Rehefa metrahana tanana asaina mandohalitra izy, tsy eo anatrehan'ny olombelona izy ny mandohalika, fa eo anatrehan'Andriamanitra handray nitsodrano izay homeny ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Fa ny anankiray izay tokony ho tsaroantsika indrindra amin'izao Mahandriamanitra an' Jesosy Tompo zao, ny toetrany Mahandriamanitra azy hitantsika dia zao: ny tokony hitiavantsika azy. Voasoratra hoe tiavan'i Jehova Andriamanitra ao. Zany ny didy lehibe sady voalohany. Dia hoy Jesosy milaza ny tenany hoe: raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ry havana, izany sy zany indray ary ny lesona azontsika ny amin'ity Jesosy ity. Azontsika fintinina ny hoe satria Andriamanitra izy, tsy toy izy, mahalala ny zavatra rehetra izy, maneran'izao tontolo maneran'izao rehetra zao izy, dia noho izany tokony tsy hisalasala isika mba hangataka amin'izay ilaintsika, satria hainy atao zany. Tokony hitandrina ny fitondrantenantsika isika, satria na dia ny zava-miafiny anim-po azy fantany zany. Ary tsy tokony hisalasala isika na iza toerana iantsontsika azy, satria maneran'izao rehetra zao izy. Nefa tsy tokony hangataka zavatra namin'iza ivelan'i Jesosy Tompontsika nefa, satria fantatsika rehetra fa ny zavatra rehetra dia efa nambaran'ny Tompo avokoa, ka tsy azo atao ny mivavaka na amin'iza afa-tsy amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ihany. Ary ny vokatra zany eo amin'ny fiainantsika dia zao: tokony ho feny fanajana ny Kristy isika, tokony hino azy isika, tokony hivavaka aminy isika, tokony andohalika sy ekoka eo aminy isika. Ary indrindra izany rehetra zany dia vokatry ny fitiavantsika azy. Tokony ho tiavantsika izy, ary ny vokatry ny fitiavantsika azy dia ny fitandrimantsika ny teniny. Ary noho izany amin'izao sisa izao, aoka ho ny tenin'ny Kristy no tetra betsaka ao am-ponao
mba hahatonga anao hahazo zay ilainao, satria raha tia asika manao ny sitraponysika de omeny anao kosa zay reniny fonao. Engany rehefa fahalalana vaovao na fanatitranterana ny fahalalana angamby efa fantatra ao ihany momba an' Jesosy Tompo izao, de hampitombo anao amin'ny fitiavana sy ny fakatoavana ny teniny, ary am'izany de hitay anao izy ka anome anao zay reniny fonao. Ivavaka isika. Misaotranao zay Tompo noho ny famindramponao, misaotranao zay noho ny fitiavanao, misaotranao zay noho nampahafantaranao anay fa tena Andriamanitra ianao Jesosy Tompo, ary mifona aminao zay ho an'izay rehetra mandany mahandriamanitra anao, mamindrafo amin'izy reny ka reseo ny fandavany anao mpamonjy eo, potehinao anie ny hevitra rehetra manohitra ny teninao, ka ny maro indrindraindrindra eto amin'ny firenenay de anaiky ny mahandriamanitra anao, anaiky ny mahatompo anao, anaiky ny mahany mpamonjy anao, anaiky ny mahampanjaka ny mpanjaka anao, koa ny mpitondra fanjakana rehetra de anaiky fa ianao Jesosy ny tompony, ary ny sitraponao ihany no tanterahiny, ka tsy hisy na inona ho ekeny ho ambonino ianao, fa ny teninao no ibaiko azy na inona toerana misy azy, satria na de mpanjaka azy izy mbola manana mpanjaka eo amboniny, na de tompo azy izy de mbola manana tompo eo amboniny. Tompo, anaiky izany ny firenenay mba ho anao i Madagasikara anay, amin'ny anaranao Jesosy Tompo no naovanay izany vavaka izany. Amen.